ohatra ry havako nandehantsika ohatra ny angatao an-trano, nanao kiraro fotsifotsy tsara tarehy, ny angatao an-trano dia mipetraka amina toerana anankiray tsika ohatra. Iny misy olona anankiray avy any tsy haiko hoe ahoana fa vao hitsany teo ny kirarontsika fotsifotsy. Kay ahoana ry havako ilay fihetsem-po, tabataba tsy mijery, avy any fotsiny dia tonga dia makeo ianao tsy mijery. Any e, izay zany ilay fihetsiky ny fotsy mbola natao de côté. Fa raha efa natolotritsika ho an'ny tompony fotsika dia nataontsika de côté dia ilay fanahy izay natao fanampanolo-tsaina ao amin'ny Isaia 5:5 dia mamaritra an'izany ny fanahin'ny tompo dia izaho aloha iray zanaka fanahy intsika dia ireo dia iray ihany ny zanaka nateraka fitingo kely zazalahy omena antsika ny fanampahany eo an-tsorany ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina. Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Dia io mpanolo-tsaina io fanomeny tompo antsika ihany koa mpananatra dia fanahy izany ao amin'ny Jaona 4:9-10. Izao angataka amin'iray ary izany mianareo mpananatra hafa mba ho anareo mandrakizay dia ambanibanikeo tsy mamela antsika ho kamboty izy. Fanahy masin'ny tompo izany efa namentsika toerana satria izao vao fo maraina ianao ry havako dia ataovy mivavaka toy izao satria efa miandry daholo ny ruzan'ny devoly satana rehetrarehetra anapotehana ny tontolo andrinao dia tonga dia ataovy tompo atolotra anao ny foko, aoka ny fananao iteny, aoka ny fananao ny olo-tsaina ampio mba hafanaraka amin'ny sitrako avokoa ny fihetsiko rehetra. Raha toka nanao an'izany tsika ny tontolo andro dia voahitsaka ny kiraro fotsifotsy tsika dia ho ny fanahy manolo-tsaina izay manome fotoana. Izao ihany koa ny tiako ambara ry havako, tia ny tompo ambara moa izany. Misy fotoana io misy fotoana ahafahantsika mandinika kely na dia kely na dia tierce de seconde ary. Satria ry havako marina ny tenin'ny Ntaolo hoe avadibadio impito vao miteny lela. Satria ry havako araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis dia izao rehefa tezitra be kaina dia hitan'Andriamanitra dia hoy izy hitako ny fahatezeranao, aza vela hanapaka anao io fa mandondona eo ambaravarana, ianao no tokony no hanapaka anazy fa tsy ianao no baikony. Nefa ny ahoana ry havako tsy nenao an'izany kaina fa tena baikony tokoa ny fahatezerana dia navita namono ny zandriny Abela. Misy temps de réflexion, misy fotoana kely ry havako dia tsaroko eto ilay nareo ve mba mahafantatra an'ilay dessin animé les découvreurs iny mbola kely moa no tena nahita an'iny. Izy mitantara momba ny resaka ohatran'ny hoe science azavainy amin'ny alalana dessin animé. Dia épisode anankiray ohatra nisy paoma latsaka dia maloto izany ilay paoma. Nohan'ilay olona resy dia latsaka dia maloto dia nefa mbola nohaniny indray mpandeha ihany. Dia rehefa nihinana iny izy dia nisy an'ilay mikroba be dia be zany ohatran'ny ataon'zareo karazana miaramila kely be dia be fahavalo tafiditra ao anatin'ny vatana. Dia rehefa tafiditra ny miaramila kely be dia be iny dia normal be izy, mamotika ny mikasika ny taova ao anaty izany dia misy ao amin'ny vatan'olona ao izany ataony ao amin'ny dessin animé miazakazaka be mihitsy mankany amin'ny cerveau mampilaza hoe misy an'izao mandefa message dia avy eo vao miseho avokoa ny réaction avy eo mafana ilay olona satria izany marary izany ilay olona avy ety ivelany. Dia eto tonga ny amin'ny dokotera iny dia avy eo indray ny dokotera mampiditra antibiotika. Dia ilay antibiotika indray karazana miaramila kely manampy any ao amin'ny vatana izany dia miazakazaka indray ny ao anaty vatana teny any amin'ny cerveau hoe tonga ny miaramila manampy dia avy eo dia sitrana ilay olona. Dia ohatran'izay azoko tsara an-tsaina izany hoe iny fihazakazana fotoana hiazakazana iny messager kely mitondra ny hafatra ao amin'ny cerveau iny fotoana ahafahantsika mieritreritra ry havako malala. Izay mahatonga ny lohanten'ity audio kely ity hoe andraso kely aloha vao manao zavatra.
ao velona indray tsika any amin'le resaka kiraro fotsifotsy teo. Tonga izany ny tezitra tsika izay le normal réaction tezitra. Fa le tezitra aloha dia mandinga, eritreritra. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe milalina ny fahatezerana, ny fahatezerana mitoetra ampon'ny adala ary ny fahatezerana rehefa inoana dia mahavita zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay izany ny tenen'ilay fanahy ao anatintsika ny fanahy mason'ny tompo. Ilay izy koa moa rehefa mahay ny tenin'Andriamanitra isika rehefa mianatra momba an'Andriamanitra dia mandeha ho azy ilay izy dia izay momba ny fahalalàn'Andriamanitra indray ny tiany ampianariny antsika rehefa manaraka fa ity izany no atao ohatran'ny hoe ohatra dia fihetseham-pona sain'ny tompo no tenenina. Dia ozy ny tompo anatin'ny fotsika milala ny fanahiny fahatezerana tsy ahafahana manao izay tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ekeo ny fifonan'ilay olona dia mitomihy. Satria sûrement vao vohitsaka ianao dia tsy possible mihitsy hiteny ilay olona raha tsy hoe tena olona tsy fantatro. Fa sûrement tsy maintsy azafady tena miala tsiny. Ka na mbola tena ry ny olona iny ny tongotra koa no te hipetraka eo saotran'izany mifona ry havako dia mbola hiteny foana ny fanahy hoe mangina na manolo-tsaina ny zavatra hafa foana izy. Fa mety hoe tena rarabe angamba izany fa ny tena mety izy dia hoe miala tsiny. Dia izao ny zava-misy. Rehefa niala tsiny izy dia hoe ianao hoe eny ary. Ok. Dia nahita ny fahatoninim-ponao iny olona iny dia araka ny tenin'Andriamanitra mandrakariva iny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra satria mitohy avokoa ny zavatra ataon'ny tompo. Rehefa manaraka ny teniny ianao ka mankatoa dia misy fahasoavana foana ambadikany. Mamoaka avy ihany ilay olona lingette amafana ny kiraronao. Dia avy eo kay ianao niondrika nijery an'ilay izy namafa aika taoriana koa kay nisy ilay tsy vohitsaka nisy naloto be kay soa ihany dia ny fafanao. Nisy hevitra ambadika izany tiany tompo natao hoe tiany adio avokoa ny kiraronao fa aika taoriana kay tsy hitanao ny angatany hatrany fa maloto. Kaikay izay ny hevitra ny tompo tao anatin'izany. Hitanao ve ilay izy? Misy zavatra anankiroa sahady teo. Fahatoniam-po tsy simba ny tontolo andrinao dia vahaolana kay ilay izy. Hevitra tsara kay ilay izy kaikay tiany tompo nadio kokoa sy namiratra kokoa ny kiraronao fa ianao tsy nahita. Azonao ve ilay izy ry havako? Ohatran'izany anie fiasan'ny tompo e. Fa raha toa ka nandeha tamin'ny fihetseham-po ianao dia mety niady satria ilay olona koa mba handeha amin'ny fihetseham-pony dia simba ny tontolo andrinao resahanao eraky ny fiasana hoe tena nisy nakamoana dia niparitaka daholo na ny olona ao am-piasana raha feno zavatra ohatran'izany ny fony na ny ampianarina na ny amin'izay misy anao. Dia tahaka izany ry havako malalako. Tiany tompo ianao ame an'io fihetseham-pona io. Dia izao ny tadidio fiainantsika araka ny teniko tany amin'ny voaloha dia ady isan'andro ry havako ady isan'andro satria tsika rehefa vao manana ny tompo dia tsy mamela antsika mihitsy io devoly satana io fa tady foana izy lalana anombana ny fifaliantsika sy ny fiadanantsika. Izay ny asany isan'andro dia izany hoe ady isan'andro izany. Dia tadidio ihany koa ny fandresentsika omaly tsy fandresentsika androany noho izany miambina. Isaky ny maraina dia atao io vavaka io. Isaky ny afaka mahatsiaro ianao mivavaka dia ataovy ny vavaka. Ny arovan'ny tompo ny fonao, ny hamelan'ny fanahy teny. Ary izao ihany koa ny tadidio ry havako tsy ampatahotra antsika izany. Au contraire mitsangana toy ny miaramila ny tompo isan'andro. Vonona. Atao fisaran-tsaina anie ireny miaramila tena tsisy mitany minondrika izany fa tonga dia miatrika tsara. Izay riatrika hozy zareo. Vonona ka satria tadidio. Isika ry havako efa voasoratra ny mpandresy satria mpandresintsika amin'ny lalan'ilay tiantsika. Mpandresintsika miaraka amin'ny Kristy. Fa ny devoly fahavalo ifaresy. Dia ho aminao any ry havako ny fiadanan'ny tompo, ho aminao any ny fifaliany mandrakariva. Rehefa zatra ianao dia lasa habitude anao izany. Tahaka ny resaka kely nataoko tamin'ilay namako izay
exercisy isan'andro no mahatonga an'ilay izy lasa habitude. Dia mpandresy mandrakarivotsika ary afako amin'ny alalan'ilay tiantsika. An'Andriamanitra ry rano ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Amen.